Lafim-baovao afa-tanteraka kosa nandeha anizantsika ny fampahalalam-baovao atsika. Androany 7 Desambra no fankalazana ny andro maniran-tany adina amin'ny kolikoly. Nisy ny antso nataon'ny Talia Jeneraly Bianco mba ahafahana mifehy izay ady atao amin'ny kolikoly izay. Ho fanamariana izany andro iraisam-pirenena izany moa dia misy ny varavarana misokatra izay tanterana etsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely. Tsy sarotra ny famongorana ny kolikoly fa mila fahavononana raha nivolazan'ny Talia Jeneraly Bianco androany nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly. Nisy ny antso nataony amin'ny fifehezana ny kolikoly. Ny kolikoly raha tsy aivina dia voararan'ny lalàna laharana faha 402 tsipika 30 tamin'ny 6 septambra 402. Tao anatin'ny 10 taona nisian'ny Bianco izay dia maro ireo ezaka natao sy ny zava-bita raha tsy laza afa-tsy teo amin'ny fanabeazana, ny fitsoroana ary ny fampiarana ny lalàna. Mbola misy ezaka maro anefa ny ady atao amin'ny kolikoly ka anisan'izany ny famolavolana ny paikatim-pirenena ho an'ny 10 taona manaraka izay mendrika soro-dalana. Anisan'ny sosikevitry ny Bianco raha nivolazan'ny Talia Jeneraly Jean-Louis Andriamifidy ny fanamboarana eo anivon'ny Bianco ny chaîne pénale anticorruption sy ny eo anivon'ny filakevitra ambonin'ny fitsarana. Ho an'ny 10 taona manaraka dia mametraka tetikady vaovao ny Bramaleo tena miady amin'ny kolikoly. Efa nisy ny atrikasa regionaly ho fakakevitra ary ho tanterana ny faha 12 hatramin'ny faha 18 Desambra ho avy izao ny atrikasa nasionaly. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny ady atao amin'ny kolikoly ihany koa ny Premier Ministra lehiben'ny gouvernemanta. Fanarenana sy fampansoana ny firenena iray miady amin'ny kolikoly ka atao ny fitondram-panjakana lara-pahamehana. Ao anatin'ny fanamafisana ny tany tandalana ny famerenana indray ny asy ny fanjakana koa manana raha ataonay tokoa ao amin'ny lara-pahamehana izy. Isan'ny hitarafana ny firenena iray mandroso ny fahafahana mifehy ny kolikoly ao aminy. Hatram'izao dia mbola ao anatin'ireo firenena izay tsapa fa mbola tazadian'ny kolikoly Madagasikara. Tsy maintsy hialana izany laza ratsy izany ho tafiditra amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny famorana ny kolikoly eo amin'ny tantanana ny raha fanjakana sy ny tantanana ny arim-pirenena. Ny mpanolotsaina eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona eo anivon'ny système des Nations Unies dia nanoritsoritra ireo voka-dratsy ny kolikoly eo amin'ny sehatra ara-toekarena sy ara-politika ary nanamafy fa vonona ny anohana ny ady atao amin'ny kolikoly eto amintsika. Ankoatry ny Bianco dia mpiantsehatra maro no manana tranoheva eo amin'ny lapan'ny tanàna izay azon'ny be sy ny maro hotsidiana mba ahafantarana bebe kokoa ny ady atao amin'ny kolikoly. Misy ihany koa ny tranoheva izay mandray ny fitarainan'ireo mpitsidika. Ny lanonana androany moa dia natrehan'ny olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila. Itoy hatramin'ny faha 12 Desambra moa ity varavarana misokatra ity.